Pifalina lehibe no iarabanantsika mianakavy manaraka trany izao fandarana izao aoka hotahina ianao sy ny fiainanao manokana aoka hotahina ihany koa ny ara-panahinao amin'ny fotoana izay rahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra eto miarabanao pasteur Tovonarivo Timarova miaraban'ny pasteur Andrianiana Alvarez ny Rina ary indrindra moa zany tsika atao anatin'ity tokantrano ity izay manaraka n'ity fahitalavitra na ity onjam-peo ity na ihany koa amin'ny tony karazana internet na ny réseaux sociaux itia izany. Dia vavakantsika amin'izao fotoana izao ary ametraka an'izao fianarana izao ampelantanan'ny tompo. Izao voalaza ny teninao raha io tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Tsy hoe fombafomba tompo no ivavahanay aminao fa izao voalaza ny teninao manao hoe mifankazara amin'ny tsy to dia hiadana ianao. Te hifankazatra aminao zahay, te hanana firaisana aminao zahay, te hiaraka aminao zahay ary indrindra fanazavana amin'ny fampianarana tahaka an'izao, fandraisana amin'ny fampianarana tahaka an'izao amin'ny tokantrano samy toerana maro samihafa dia mila ny fanahy masina. Fanahy masina sokafony sainay. Aoka hitondra fitahiana lehibe sy goavana ho anay tsiraray avy izao fampianarana izao. Ny kereradreraka sy ny kivikivy dia ahery. Ny marary dia ho sitrana. Ny miandro valim-bavaka dia indray valim-bavaka. Ireo olona izay ao anatin'ny ady, ao anatin'ny fizantoetra mamay dia misy lalana misokotra ho anazy ao anatin'izao fampianarana izao. Sotra fanahy masina ny voninahitra dia ho anao rery ihany. Amen. Nomery toko fahatelo pasteur vakina avy hatrany lasa arsika andiny voalohany ny lohateny dia mivaky toy izao manao hoe ny nandaminana ny firenen'ny Levy sy ny nitobiny ary ny zavatra hotandremany. Somary digandigantika antsika pasteur ny famakiana ity Nomery toko fahatelo ity satria lavalava ihany na izany aza dia vakitsika hatramin'ny farany izy. Andiny voalohany. Ary izao ny taranak'i Arona sy Mosesy tamin'ny andro nitenenan'i Jehova tamin'ny Mosesy tao an-tendrombohitra Sinay. Ny anarany zanakalahy Arona dia Nadab, Alaimatoa sy Abio ary Eleazara sy Tamara. Reno anarany zanakalahy Arona dia ny mpisorona voaositra izay natokana hanao fisoronana. Fa maty teo anatrehan'i Jehova Nadab sy Abio tamin'izy nanatitra afo tsy izy teo anatrehan'i Jehova tany nefitry Sinay sady samby tsy nanan-janaka izy miralahy ary Eleazara sy Tamara no nanao fisoronana teo anatrehan'i Arona rainy. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe eto ny firenen'ny Levy anatona ka mpitoery eo anatrehan'i Arona mpisorona mba hanompo azy. Dia hitandrona ny anjara raharahan'i Arona sy ny anjara raharahan'ny fiangonana rehetra eo anolohan'ny tranonay fionana izy ka hanao ny fanompona ao amin'ny tabernakely. Dia hitandrina ny fanaka rehetra momba ny tranolay fionana sy ny anjara raharahan'ny zanak'Israely izy ka hanao fanompona ao amin'ny tabernakely. Ary omena ho an'i Arona sy ny zanalahy ny Levita efa nomena azy mihitsy avy amin'ny zanak'Israely ireo. Ary Arona sy ny zanalahy hotendrenao hitandrina amin'ny fisoronany fa raha olo-kafa no manakaiky dia atao maty izy. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe indro zao efa naka ny Levita avy tamin'ny zanak'Israely ho solon'ny lamatoa rehetra izay voaloha-teraka teo amin'ny zanak'Israely dia ay ny Levita satria ay ny lamatoa rehetra amin'ilay andro nilaza namelezako ny voaloha-teraka rehetra tany amin'ny tany Egipta no nanamasinako ny voaloha-teraka rehetra eo amin'ny Israely ho ahy na olona na biby fiompy ay ireo zaho ny Jehova. Ndao digantsika pasteur ny vakiteny satria anaran'olona be deabe no voalaza eo dia digantsika ty amin'ny andininy faharoa amby efapolo. Zao vaky ny teny manao hoe dia nalamy Mosesy ny lamatoa rehetra teo amin'ny zanak'Israely araka izay efa nandediny Jehova azy ary ny lamatoa rehetra araka ny anarany tsiraray hatramin'ny iray volana no miakatra izay nalamina avy taminy dia 370 sy 340 sy 4 alina. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe alao ny Levita ho solon'ny lamatoa rehetra eo amin'ny zanak'Israely ary ny biby fiompony Levita ho solon'ny biby fiompony any Levita. Izao ny Jehova ary ny amin'ny avitry ny 3 amin'ny 70 sy 400 amin'ilay matoa ny zanak'Israely izay mihoatra isa noho ny Levita dia angalanao sekely 5 isan'olona araka ny sekely masina no angalanao azy. Gera 20 ny sekely ray. Dia homenao an'i Arona sy ny zanany ny vola ho avitry ireo mihoatra isa ireo. Ary Mosesy nandray vola izay avitry ny mihoatra isa noho ny voavitry ny Levita. Tamin'ny lamatoa ny zanak'Israely no nandraisan'ny vola dia sekely 570 sy 300 araka ny sekely masina. Dia nomeny Mosesy an'i Arona sy ny zanany izany vola avitry izany
araka ny teny Jehova dia araka izay fa nandediny Jehova any Mosesy pasteur tovinarevitra marona ya na isaorany pasteur Alvarez ny amin'izany vaky teny a mahafinaritra izany fampatsahivana tsika moa zany a dia mianatra ny baiboly ray manontolo efa no ianarantsika teto ny Genesis a vita hatramin'ny farany ny Exodus ny Leviticus vita hatramin'ny farany ao amin'ny boky Nomery toko fahatelo zany tsika zao so dia misy gaga mantsy hoe nahoana no vaky teny ohatry zany no vakina fa tsy ilay hoe indro ny tanan Jehova tsy sofa mahavontsy ny sofiny tsy ladalovana fa mare dia manesy ny baiboly ray manontolo tsika zay mihitsy zany ny lalana hitondran'Andriamanitra ny fampianaran'ity zany pasteur Alvarez ary inona fa tsy maintsy ho vita ny vaky teny sy ny fampianarana ny baiboly ray manontolo zany no iverina hoe mbola tsy dia nisy loatra nanao an'izay fa tsy riariana koa nefa ny hoe zay ny tena datany fa sombotsombony kely ihany ny fahalalanay ny tenin'Andriamanitra dia mety tsy dia afa-po anao zany fanazavana eto hoe tsy feno zany fanazavana zany tena marina zany satria zay fahalalana zay mba nomen'Andriamanitra anay zany no iazanay ho zaraina eto amin'ity fahitalavitra sy onjam-peo ity ya raha toa zany ny pasteur Alvarez resantsika aloha zany lay teny zay novakinao teo averiko vakino amin'ny andiny voalohany hoe ary izao no taranaky Arona sy Mosesy tamin'ny andro ny tenenan'ny Jehova tamin'ny Mosesy teo amin'ny tendrombohitrinay ny anaran'ny zanaka lahy Arona dia Nadaba sy Lamatoa sy Abio ary Eleazara sy Tamara ireo no anaran'ny zanaka lahy Arona dia nipisorona voaositra izay natokana no fisoronana fa maty teo anatrehan'i Jehova Nadaba sy Abio tamin'izy nanatitra afitsy izy teo anatrehan'i Jehova tany anefitra sinay sady samy tsy nanan-janaka izy mirahalahy ary Eleazara sy Tamara no nanao fisoronana teo anatrehan'ny Arona rainy teo zany ny pasteur dia fampatsahivana moa zany nisy tantara zay niverina hoe nampalahelo tokoa satria raha ny tokony ho izy dia tao amin'ny taberna kely natao amin'ny tranon'ilay fionana no nakana ny afo anaovana n'ilay fanatitra hodorana na anaovana ny fisoronana izy amin'ny rahalahy reo nefa ny maikamaika loatra ny entin'ny hafanapo dia nitondra afitsy izy avy aty ivelany dia iny afitsy izy iny no nanaovana an'ilay fanatitra zavatra tena tsy nankasitrahan'Andriamanitra mihitsy zay zavatra izay ary zany natonga an'Andriamanitra tena hoe namono any Nadaba sy Abio ary fahafatesana sady hafa kely satria tsy navela isaona azy ny ray aman-dreniny fa tsy maintsy nanoho ny asany ihany fa ny zanak'Israely no nisaonana izy amin'ny lalary eo fa Arona sy ny mpisorona namany teo tsy mba afaka nisaona any Nadaba sy Abio tamin'izany fotoana izany ina moa zavatra tiana ho lazaina ny afo dia endrika anankiray maneho ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy masina satria Jesosy Kristy tompo dia ozy Jaona mpanao batisa mantsy azy manao hoe izy ozy ilay mahery noho izao izy no manao batisa ny fanahy masina sy ny afo zany hoe Jesosy Kristy tompo no manome ny batisa ny fanahy masina Jesosy Kristy tompo no manome ny afo ny fanahy masina dia raha toa zany ka manao asa fanompona ny mpanompon'Andriamanitra anankiray manao asan'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra anankiray hitona olona ho an'Andriamanitra dia tsy tokony hafangaro zavatra hafa mihitsy pasteur fa tsy maintsy lay afo ny fanahy masina lay fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy masina iny no anaovana an'ilay asan'Andriamanitra eo zany anisan'ny mampieritreritra ren'le hoe mampiasa rano anaovana délivrance dia ampisotroana rano ny olona dia iny rano iny no lasa fotokevy dehibe ao anatina fiangonana anankiray dia iny rano iny lasa ohatrany hoe manasitrana ny olona fa adino lay tena fahasoavan'Andriamanitra zay le afitsy izy zay pasteur ary tokony tandremana zay raha toa ka ny teniny Jakoba amin'ny boky Jakoba manao hoe raha misy marary eo aminareo dia aoko izy apaka ny lolon'ny fiangonana dia anositra diloilo eo amin'ny lohany dia voavelany elo dia hositranina le aretina na indria mandeha koa Jesosy ny teny ao anatin'ny baiboly hoe nakamenaka izy dia nanasitrana tsy fotom-pampianarana tsy maintsy atao zay zavatra zay fa zavatra nandalo tahaka an'ilay hoe nisy jamba anankiray ao anatin'ny baiboly dia
nosorany Jesosy fotaka de mandana sasao nasinrora aloha de avy eo inona ositra tam'le jamba le maso le jamba de lasa nosasana ka tsy isaky mihetsika anao de androra de asina fotaka de lasa zay marary maso rehetrarehetra katarakta rehetra entina ambavaka am-piangonana na misy takodimena de asina rora de asina fotaka daholy de lasa vavo zay pasteur zay le mitondra avitsy izy zay ka tandremana be mihitsy le hoe ao anatina fitaombavaka anankiray de menaka de rano de menaka de rano de misy raha mampiasa sira de ao misy mampiasa tongolo de ao mampiasa ny karazan-javatra rehetrarehetra io io na fatena dabasy aby io pasteur io na fatena dabasy aby io le mitondra avitsy izy io hoe no verina hoe famezam-pahasoavana le izy napetraka zany le izy famezam-pahasoavana avy amin'ny fanamasina nefa tsy avy amin'ny fanamasina ary tandremana be satria amin'izao vanim-potoana iainantsika amin'ny vanina ny faran'izao de nitenina nafatra mihitsy Jesosy Kristy ozy izy manao hoe mitandrema ozy fa maro ny mpamina ny santoka sy ny mpampianatra santoka efa lasany amin'izao tontolo zao fa ny voany no amataranareo ny hazo ireo apôstôly keo dia nampianatra an'izany hoe maro ny mpampianatra santoka sy ny mpamina ny santoka efa any amin'izao tontolo zao de anjarantsika no mandika sy mamakafaka an'le izy zany satria ny devoly ihany koa manao fahagagana izy ka tsy liany amin'le eo manao fahagagana no amaritana hoe mpanompon'Andriamanitra ty na hoe ireto momban'Andriamanitra tsy zay mihitsy pasteur fa ao amin'ilay voany fibebahana ao amin'ilay voany fahamarinana ilay tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana zay no amatarana an'izy ka ina moa mampiatsiahany le hoe tantaran'ilay afitsy izy tamin'ny andro ny nadaba sy abiotsika de inona ihany koa ny vokadratsyn'le izy voasoratra tsara raha naraka le vaky teny teo ianao hoe inadaba lay matoy eny arona iabio zany mazava ho azy ny lay evo de nafindran'Andriamanitra tao amin'ny Eliazara sy Tamara lay fanaovanjiro lay fanomezam-pahasoavana hitan'ny pasteur zay le tandremana be ao amin'le bokin'ny Apokalypsy rehefa tsy mibebaka ohatra ny fiangonan'ny Laodikia na ny fiangonan'ny Philadelphie na ny fiangonan'ny Efesosy de mitovitovy le vaky teny tamin'ireo hoe esorin'Andriamanitra lay fanaovanjiro de ho afindran'Andriamanitra any amin'ny hafa le izy zany hoe misy mpanompon'Andriamanitra ampiasain'Andriamanitra misy mpanompon'Andriamanitra tena nosoran'Andriamanitra eo amin'ny andininy fahatelo tapany faharoa izy izy manao hoe de ny mpisorona voaositra zay natokana anao fisoronana zany hoe reto olo ndraiky tena olom-boaositra mihitsy natokana mihitsy fa sangizao nafindra tao amin'ilay zandriny tao amin'ny Eliazara sy Tamara le fahasoavana tao amin'izy mirahalahy raha tokony izy mirahalahy ny diokan'ilay fahasoavana de nafindran'Andriamanitra lay fanaovanjiro vokatry le kitoto vokatry lay hoe tsy fijoroana tsara am'lay iraka sy lay asa zay nampanaovan'Andriamanitra ary zany nitandremana zany ozy izy ny Jeremia valambe efapolo andiny fafolo manao hoe ovaozona zay manao tsarampana foana ny asa sain'i Jehovah tao zany hoe nametrahan'Andriamanitra asa ianao nampanaovan'Andriamanitra asa lehibe ianao kanefa manao kitoto manao atsirambony ianao ary milaza ny tenanao hoe rehefa tsy eo de tsisy manao de za foana ve anao andrasana de miteny amintsika zay tompoko fa zavatra tena saripady be eo anatrehan'ny tompo tsy mba fiteny zany ary efa nresantsika teto mitantara ny Elisy Mosesy hoe Elisy Mosesy ane na de mpanompon'Andriamanitra vosotr'Andriamanitra azy rehefa niteny teo anatrehan'ny tompo mitovy mihitsy ny ten'izy mirahalahy hoe tsy anao tsony tsy vitako tsony ty fa vonoy aho faty de fotoana vitsy taoriana neny tokoa de ozy Andriamanitra manao hoe mariny zany rehefa zay arany tinao de maty tokoa ry zareo de nitsangany Josoa nandimby an'i Mosesy nitsangany Elisa nandimby an'i Eli rehefa tsy nanao tsony izy de nafindran'Andriamanitra ny fanaovanjiro ka lay misy karazana pino mantsy ndraray pasteur ao anatin'ny fiangonana nampiasain'Andriamanitra izy amina délivrance de lasa mirehare de hoe za tsy anao tsony ny farany de rehefa tsy anao tsony ianao de afindran'Andriamanitra io misy olona ohatra no tain'Andriamanitra araboly ianao nomen'Andriamanitra fiara ianao nomen'Andriamanitra ny fitaovana rehetrarehetra io ianao de zao rehefa tsy anao tsony ianao afindran'Andriamanitra io Andriamanitra tsy ory olona ampiasainy zany pasteur Andrianena Alvarez mazava de mazava zay fanazavanao zay pasteur momba ny afitsy izy sy momba an'ireo afanimpona ao anatin'ny fiangonana eto pasteur dia iveriko azavaina kely ny zavatra ambaran'ny Baiboly eto raha fitimo kely de zao ao anatin'ny tranolay fionana ao anatin'ny tempoly tabernakely dia misy anjara karazan'olona anankiroa mazava tsara no miasa ao anatin'io fiangonana io ao anatin'ny toeran'io tabernakely sy ny tranolay fionana dia ny voalohany ny mpisorona araka zay mampisorona zay dia manao ny asa fisoronana ary eo ihany koa ny levita
reo olona zay manao ny raraha ao amin'ny tranolay fionana fa maninona moa izy ny levita no manao ny raraha satria levita zany dia nanana tombony manokana paster anakiroa ny avantage ny levita iny mpisorona dia alaina avy amin'ny levita amin'ny akapobeany zany mpisorona dia sy mpisorona be dia voaka avy amin'ny levita inona moa na tonga ny levy ny taranaky levy a no nofidin'Andriamanitra manokana anatinazy antony anakiroa voalohany dia zao tany amin'ny tany Egypta dia ny lamatoa rehetra dia no aringana lamatoa rehetra dia no aringana ary ny lamatoa to amin'izany akisy tsy naringana fo zay Andriamanitra hoe ho anany lamatoa ary marina zavatra nitenenina teo paster hoe ifanavoanjiro ka mety miala raha tena tokony izy dia tokony tany amin'ny robena paster nisy an'izay sady ny te-panjakana sy ny te-pisoronana zany tokony ho azo ny robena daholy amin'ny mahalamatoa anazy fa noho ny zavatra natao tena aloha tany zany dia nafindran'Andriamanitra tato amin'ny levy zay fizokiana mahalamatoa zay satria zao ny antony faharoa dia zao rehefa lakany an-tendrombohitra Sinay Mosesy naka ny didy folo tany atapy tendrombohitra tany 770 alina dia nanao ombilà kely volamena ny Israeliana rehetra paster tamin'izay fotoana zay dia nikohaka tamin'le ombilà volamena nanao sorona teo fa levy tsy nety levy rery ihany fokony levy rery ihany tsy nety ny akohaka tamin'io sary io sary vongana io ary tsy hitany hoe tsy nety ny akohaka zana levy fa rehefa nandidy Andriamanitra hoe vonoy daholo zay ny akohaka tamin'io sary io dia sany levita tamin'izay fotoana zay namono ralahany ary niraisin'Andriamanitra ho asa lehibe teo anatrehany zay dia nanomboka naka ny levy taranaky levy rehetra zany a nalain'Andriamanitra ho lamatoa au lieu de robena no lamatoa lasa ny levy ny lamatoa fisoroana ny fanjakana efa votsitra ny te-panjakana efa votsitra araka ny tantarana tetomaly efa votsitra teo ampelantanan'ny robena fa lasa ny joda dia teto ndray koa ny fisoronana dia nasorona teo an-tanan'ny robena mahalamatoa fanomenany levy ndray mena ny taranaky levita ndray zany ary reo levy reo dia manao raraha ao amin'ny trano lay fionana eo amin'ny tempolo izy reo takany amin'izao fotoana zao raha oharina amin'izao fotoana zao moa dia reo olona manao raraha anatina fiangonana anankiray ohatra reo taranaky levy reo ohatra hoe mpihira mpitendry zava-maneno mpanadio mpanao décoration raha misy caméraman moa tamin'izany dia tamin'izany mbola tsisy dia caméraman mpanao gazetina télé na radio amin'le fiangonana zany hoe ny raraha rehetrarehetra zany dia manampy amin'ny raraha rehetra atao anatin'ny trano ilay fionana dia zay no asan'ny levita ary levita dia nofidin'Andriamanitra ihany koa ry zareo anao zay raraha zay raha tena tokony izy dia tokony zanak'Israely manao an'io raraha io paster fa ny levita no nofidin'Andriamanitra anao an'izay raraha zay ao anatin'ny fiangonana zany paster dia raha oharitsika amin'izao fotoana zao zay fanazavana zay dia hoe misy ny fandaminana tsy maintsy atao tsy ary vitanao daholo paster ny raraha rehetra ao anatin'ny fiangonana dia mafana fotakin'ina azy ianao hoe ianao zany sady toriteny no amafadablio ianao no anao installation ny jiro anatin'ny fiangonana ianao no karakarany canal ivoan'ny maloto ny mpiangonao ianao rehefa fotoana tahaka tsy vitanao zany rehetra zany fa ilaina fandaminana ary zany fandaminana zany koa paster dia ny raisin'ny apôstôly ohatra ty fandaminana zay tato amin'ny levita ty raha amin'ny testamenta vaovao jerevantsika tsara tato amin'ny testamenta vaovao dia zao zavatra nisy paster hoe ny apôstôly tamin'izany fotoana zany no nampianatra namaky mofo dia be deaibe ny olona ny teny manao hoe vagino tranonairy Petera apôstôly vagino ny tranonairy Natanael vagino ny tranonairy John ary Jacob le tao anatin'ireo apôstôly 12 reo fa tsy araky ny apôstôly izy dia tsy maintsy mifidy olona ny apôstôly ho mpiara-miasa aminy zay zany le vita tamin'izany fotoana zany ndao jerevantsika tamin'ny asan'ny apôstôly toko fahinana misy an'izay hoe zao voalazany asan'ny apôstôly toko fahinana andiny voalohany dia hoe ary tamin'izany andro zany rehefa ny amaro nisy mpianatra dia ny monomonina tamin'ny hebreo sy ny helenista ny monomonina tamin'ny hebreo ny helenista satria tsy mba enina tamin'ny fiantrana isan'andro ny mpitondra tenany ary ny 12 lahy nampiangona mpianatra rehetra ka nanao hoe tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra ka hitandrina latabatra izay koa amin'izany rahalahy mizaha fitolahy eo aminareo zay tsara laza sady feno fanahy masina sy fahendrena mba ho tendrena hitandrina izany raraha zany fizay kosa ahatra amin'ny fivavahana sy ny fampianarana teo zany dia efa nanomboka nisy fizarana ndraikitra andiny fa 5 dia sitraky ny olona rehetra ny teniny ka nifidy an'i Stefana izy dia laha feno finoana sy ny fanahy masina Filipo
Procoro, Nicanora, Timona, Parmena, Nicoleu, Proselita avy any Antiokia. Ireo dia narosony teo anatrany apôstôly ary rehefa nivavaka ny apôstôly dia namiditra tanana tamin'ny dia nandrosony tenin'Andriamanitra ka ny amin'ny maro indrindra nisy ampianatra tany Jerosalema ary be koa ny mpisorona anaiky ny finoana. Zay fandamina natao anatin'ny fiangonana zay pasteur zany marina fahalalana izy tany amin'ny testamenta taloha tamin'ny andron'ny Mosesy. Fa rehefa tonga taty amin'ny andron'i Jesosy Kristy tompo kosa izy dia nivadika fahasoavana ary hita fa hoe zay fizarana andraikitra fitazomana ny anjara asa ny tsiraray avy zay dia nampandroso ny fiangonana pasteur. Ya na tena marina zay pasteur Alvarez io mo ozy lay obolana toko 720 andiny fahenina hoe ny fahaizanao mandamina tsara no entinao miady ary azo alay tahaka be zany ohatra fotsiny amin'ny na eo amin'ny fitondram-pirenena satria ty zavatra ty sady raharam-pisoronana ny raharam-pirenena dia rato zany ny président anankiray izay noverina hoe olany amin'ny fifidianana filoham-pirenena no maka ny rafitra hitondran'ny firenena dia tsara rindra mihitsy pasteur ny fitondrana ny firenena na ihany koa no hitondra orinasa dia misy fizarana andraikitra goavana be mihitsy ty ato ty indrindrandrindra moa hoe misetry ny fiangonana anisan'ny mampikatso ny raharam-piangonana na ny fandroson'ny fitoriana filazantsara amin'izao vanim-potoana izao miteraka ohatrany hoe tsy dia fombiazana loatra dia mivangongo amina pasteur anankiray le fahefana vangongo amin'ilay pasteur anankiray satria mieritreritra izy hoe hivadika le mpiara-miasa aminy dia rehefa mivadika le mpiara-miasa tsy vitsy moa ny efa tratran'izany na ny teny zao rehefa tratran'izany imbetsaka pasteur zany hoe misy mpiara-miasa mivadika foana ao zany rehefa mahombyomby izy na hoe misy tombontsoa manokana satria ampiasain'Andriamanitra izy dia lasa amin'izay izy hoe manana ny antso mitompo manokana ao izy dia nefa rehefa mandeha avy eo tsy hita zay marina amin'ilay izy fa potika ihany zay ny mampalahelo be eo moa zany ataoko eo anaty fonoteny kely ho an'ireny le olona leo manana ny antso mitompo manokana ireny ka manana ray ara-panahy ianao ao anatin'ny fiangonanao dia tandremo no mikomy na manao an'ilay toetra ny datana Sikora Rabirama ao amin'ny Nomery toko 4 toko 5 izy nandrendry bahoaka ka le fandrendreham-bahoaka tsy azo atao mihitsy fa tena misy ozona tany amin'ny taranaka faramandihy mireny le hoe ia misy mpanompon'Andriamanitra anankiray manana ray ara-panahy dia akorotan'le fiangonana dia hoentin'le olona dia avy eo nefa any 3 taona 4 taona 5 taona tsy mahazo tsodrano dia potika le fiangonana potika le fanan'olona dia tena miteraka ozony ireny pasteur satria le olona niaraka taminao no verin-dalana le fiangonana nentinao maty ianao averina avy eo no hiverina amin'ny rainao ara-panahy ihany zany akory tsy midika hoe raha manana antson'Andriamanitra ianao dia tsy tokony hiala ao afaka miala ianao fa miresamin'io dadanao ara-panahy io dia mangatà tsodrano tsara hoe misy antso mitompo tahaka an'izao araka ny fahasoavana zay mba nomen'Andriamanitra dia mba tsofo-rano raha tena ray ara-panahy izy ka zay indray no ambaranao dia mitsodrano anao izy fa raha tsy rainao ara-panahy izy tsy mitsodrano anao fa raha tena ray izy dia mitsodrano zay zany tsara mariana tsara pasteur ampitandremana an'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny le pasteur mandrendry bahoaka ireny na miala ao anatina fiangonana anankiray dia manaratsy an'io dadanao ara-panahy io na manao tsinotsinona an'io fa zava-doza be io zavatra io fa ato anatin'ny fiangonana tsy maintsy misy ny fandaminana ary zay fandaminana zay raha vao tsy tsapan'ny olona ny fahasoavana ao anatiny dia mieritreritra ny tenany izy hoe izy ny lehibe indrindra na izy ny kely atao tsinotsinona indrindra dia reo tsara ane i Mosesy tao amin'ny Mosesy nametrahan'Andriamanitra n'ilay vision i Mosesy moa zany sady mpitondra fanjakana izy teto fa nametrahan'Andriamanitra vision dia tsy nametrahan'Andriamanitra vision fotsiny izy fa mpitondra fanjakana nanana fanomezam-pahasoavana manao fahagagana zany hoe sady mpitondra no manana fanomezam-pahasoavana Iarona no mpisorona be ary ny taranaki Iarona no mpisorona fa ny taranaki Levy no Levita araka ny fanazavana zay efa nentinao teo ny taranaki Jakoba araka 10 mirahalahy ireo no atao hoe zanak'Israely fa ny taranaki Levy atao hoe Levita zay zany l'izy pasteur raha ny fandaminana nomen'Andriamanitra ny Mosesy sy Arona dia jero tsara fa tsy nifanohitra mihitsy Arona sy Mosesy tsy nifanohitra mihitsy nefa piray tapo reo mama ray dada ray fa i Arona tsy niteny tamin'ny Mosesy manao hoe ianao anie zandrika
ka ahoana moa no anao ndray no ohatran'ny tombaikobaiko anay dia fananajy any Mosesy iarona fantany tsara mihitsy hoe mpisorona be ny nametrahan'Andriamanitra dia nipetraka tamin'ny mahampisorona be azy izy fa i Mosesy indray nipetraka tamin'ny maha-Mosesy azy ary tsy nitsofoka tamin'ny raharahany fisoronana ihany koa izy fananajanyzay rafitra zay izy dia ohatran'izany reto andraikitra rehetrarehetra dia tsao misy an'izany hoe eo amin'ny 9 ary zao no zanaka lahany Levy dia eo amin'ny 5 ny anjara rarahany zanaky Gersona eo amin'ny 7 ny any Keata ny 9 ny anjara rarahany taranaky Levy hafandray io dia ny any Merary misy karazana anaran'olona be dehibe ao zany hoe samy nanana ny andraky ny tsiraray avy reo dia araka ny fanazavana efa nentinao teo ao anatin'ny fiangonana tsy maintsy misy an'izay rafitra zay misy eo natao hoe lohany misy mpitarika ao ary Jesosy Kristy tompo dia niteny manao hoe je teo lehibe aminareo ny mpanompon'izy rehetra jareo tsara fa io lehibe ao anatin'ny fiangonana io tsy ao amin'ny tompo tsy napetraka ho PDG anao na napetraka ho directeur général ianao fa mpanompo zay manompo zany zay biasa fanompona indrindra no lehibe dia jereo tsara mihitsy zany hoe ny mpanompon'Andriamanitra anankiray te ho lehibe dia tsy manao directeur fotsiny ohatran' zao dia mibaiko tsy mpanompon'Andriamanitra ambony latabatra fotsiny maka stylo sy téléphone fotsiny eo fa tena manompo pasteur ary raha misy te ho lehibe ato anatin'ny tokantrano ato mpanompon'Andriamanitra ianao dia any amin'ny fanompona ianao raha marantitra ianao zany raha manana fahatakarana dia ary amin'ny fanompona ry mihetsiketsika tena manompo ampofonao manontolo dia miakatra eo amin'ny toeran'ny fahalehibiazana ianao fa raha ianao karazan'ireny olona fetsifetsy reny ianao olona tsy dia matotra amin'ny fanompona kilabaka amin'ny fanompona amin'ny tompo nefa te ho lehibe dia na ho apetraky ny mpiray-tam-po aminao mety mpiray-tam-po aminao ny lehibe ao anatin'ny fiangonana raha ho apetraka io azy ianao dia io mametraka fa Andriamanitra mampianjeranao io amin'ilay toerana fa jereo tsara mihitsy i Mosesy Arona mpiray-tam-po fa tena nanao fanompona tena nataony tamin'ny fony manontolo mihitsy ny fanompona nataony Arona dia hitanao fa mipetraka tsara le anjara raraha teo amin'ilay fanompona zany dia ohatr'izay le izy na inona ndraikitranao anatin'ny fiangonana anankiray marina be ny fanazavana hitan'ny pasteur Alvarez teo hoe ireo levita ireo dia mpanao raraha ohatra hoe misy ao mpandrafitra trano misy ao mpanadio tokotany misy ao mpanadio trano misy ao komity arabola tsy possible mihitsy hoe i pasteur no sady toriteny no avy ndray anisan'ny valopona mpafolo-karena sy fanatitra io dia entina any an-trano dia any ianao ny anisan'io dia tsy fa misy komity ao mitatana an'io dia amin'izay fotoana izay izy zany mirafitra araka le tenin'Andriamanitra mihitsy izy pasteur mirafitra araka le tenin'Andriamanitra tena petrapetraka mihitsy zany mampandroso an'io zany hoe raha mametra-panontaniana ianao zany ka mitondra fiangonana hoe inona tsy mampandroso an'ity dia anisan'ny tsy mampandroso an'io mety fitiavan-tena le mpitarika izy rery no midiry izay ny zavatra rehetrarehetra hoe sady mitarika fotoana mitory-teny manisa rakitra manisa mpafolo-karena manao filazana manao délivrance tsorika kely miteny zava-maneno manao fahatelo rianany irindray reo avy eo alora sy fiamatelo fa mamalana dolidolina reo rehetrarehetra avy eo ndray mbola izy ko manao groupe d'accueil dia sepotry ianao ny farany satria raha le asan'ny apôstôly nyvakinao teo dia mazava tsara ny tenin'ny apôstôly hoe aleo zay sitaka kely mba tena hivavaka zay sy aharitra amin'ny fampianarana fa nareo no manao an'ity fanompony ty ka raha vao tsy mirindraraka io pasteur Alvarez tsy mety mihitsy io zany tena fahendren'Andriamanitra mihitsy no nandaminana andreto zanak'Israely eto ary hitanao tsara fa ny olona rehetrarehetra teto tamin'le taranaky Levy tsy nisy na dia raiza tsy nanana zany anjara andraikitra zany io zany tsy mitombona mihitsy ko zany pasteur le hoe za mpinotsotra fa tsy hitako zay atao za aloha tsy dia hiditra lala amin'ity fanompony ty fa za mpinotsotra fotsiny apa za mila délivrance fotsiny fa misy ohatran'ny biby mandehandeha ao anatin'ny kiboko tsy zay ny an'ny tompo eto fa ny an'ny tompo eto dia zao mandray anjara dolidolo ny olona rehetrarehetra zany ny antony nanisana an'izy nalamina ao zosoratra masina hoe ny totaliny zay nalamina tamin'le vita dia misy amanala nalamina tsara mihitsy dia hifandaminan'io zany tsy nisy olona na dia ray azy ka tsy nanana andraikitra tao anatin'ny fiangonana ary araka le fanazavana efa nentinao teo hoe izy io le taranaky Levy zany dia nisolo toerana ny lehilahy matoa rehetrarehetra teo amin'ny zanak'Israely zany hoe lay osotra dia nafindra tao amin'ny Levy dia zay taranaky Levy rehetrarehetra ny lehilahy rehetrarehetra nateraka dia lasa lamatoa avokoa hitanao zany pasteur
misy zavatra ngezabe fonosiny zany zavatra zany zay le teny Jesosy manao hoe tsy anareo zo no nifidy fa zany no nifidy anareo mba handesy amo rehefa nentefany aminao safidin'Andriamanitra amin'ny asa anankiray zay nametrahan'Andriamanitra anao dia io ateneniko foana za miavinavikevitra hoe za tsy anao na za tsy mahavita fa moramora le miteny hoe za tsy mahavita fa rehefa isoron'Andriamanitra aminao zany fahasoavana zany dia tena faeo ianao afindran'Andriamanitra io fanaovanjiro pasteur Alvarez. Mazava dia mazava zay tenao zay pasteur ary zay tokoa ny tokony hitandremana amin'ny asa fanompoana ao anatin'ny fiangonana hoe ay zany io asa fanompoana ataontsika tsararay avy io dia Andriamanitra mihitsy pasteur no manendry araka ny teninao teo hoe Andriamanitra nanendry nifidy sy nanendry ary nanositra anao amin'ny raharaha io ka aoka zany ianao tsy hanambany raha ohatra zany ianao mpamafakaboneno anatin'ny toerana WC zany ny asanao ao dia aza atao amin'ny fimonomonomana le izy pasteur hoe aiza ve dia za foana ny amafy anty sasa manao maloto fotsiny dia za manao anty ka raha tsy mpiasanareo ka raha tsy inareo ako anao anty le asa ao anatin'ny fiangonana tompoko dia asa fanompoana no tendren'Andriamanitra ho ataonao ary matoa Andriamanitra nifidy anao dia manana planina manokana ho anao Andriamanitra mampandroso anao io ary zao mahavariana amin'ny asa fanompoana pasteur izy io mivoatra izy io pasteur tsy voatery hoe mety voaniditra tao anatin'ny fiangonana ray ianao mpibata no asanao bata W zany ny asanao na mpamafa W dia rehefa mamafa an'io anao dia ataovy tsara sady mba mitsikitsiky ianao faly ianao nentinao mbavaka hoe tompo zay rehetra mipetraka amin'ity ban fafako ty dia aoka mba ho tahinao aoka mba ho asoavinao tena mandray osy fa sady milongolongo ianao no tesy ianao monomonina ianao manao anty tompo foana koraka anao ataona raha vao zay no ataonao dia tsy andraisana valim-pity le asa fanompoana zay ataonao fa ny asa fanompoana dia mila atao mpitiavana ary araka ny teniko teo pasteur mivoatra ho izy io tsy voatery hibata ban foana ianao mandrakizay fa mety hoe misy asa fanompoana zay homanin'Andriamanitra anao manokana any alohaloany fa mandrapatonga zay asa fanompoana zay lehibe zay pasteur dia ataon'Andriamanitra miainga aty amin'ny asa fanompoana tsotsotra aloha ianao tadidiko raha pasteur etina zao dia zao ny asa fanompoana nataony taloha pasteur hoe mpibata bafle dia avy eo nanao tantara tamin'ny radio tsy mbola pasteur izy tamin'izany dia avy eo nitendry zava-maneno dia avy eo lasa mpampiditr'olona zany hoe io asa fanompoana io zany rehefa ataonao tsara amin'ny fonao rehetra dia ampiakarin'Andriamanitra tsy kelikely ianao mba ho tongany amin'le tanjona tian'Andriamanitra ametrahana anao le tena irinao le tena tianao anatin'ny fonao dia zao maneke aloha hanompo an'Andriamanitra eo amin'ny toerana zay misy anao ataovy amin'ny fitiavana ataovy amin'ny fo ataovy amin'ny fo femifankasitrana tena manompo mihitsy ianao eo ohatra mpampiditra olona zany ianao pasteur dia zao ataovy tena hiteny aminao mpampiditra olona ianao zany mba asanao zany akay ny akanjonao mametimety tsara madio tsara mba manaja tsara an'le asa fanompoana zay ataonao ianao hoe amin'ny alalan'ny fitafinao fa tsy akanjo avy mbola tsy mipasoka koa nentinao nefa ianao andray olona ianao masika be ny fiteninao mitrerotrerona be mandratra olona zavatra tenenao nefa anao mampiditra olona dia zao raha vao zay no ataonao dia zao lasa tsy mitombo ianao lasa ny olona raha miala aminao fanan'Andriamanitra miala mitezitra aminao malahelo aminao Andriamanitra dia lasa tsy fitahina le asa fanompoana zay ataonao fa ataovy ampitiavana na dia misy mahasosotra aza dia aza sosotra na misy mampatezitra aza dia aza tezitra na misy te monmonina azy dia aza monmonina fa atao ampitiavana atao ampanajana ny asa fanompoana kay pasteur rehefa eto nijerevana pasteur ny asa fanompoana dia raha ny tena marina moa zany hoe mpanompo zany ny tena marina tsy tiatsika ty terme ty ty vocabulaire ty tsy dia tiatsika loatra hoe manompo an'Andriamanitra fa lazaiko an'le izy hoe andevo n'Andriamanitra hoe miasa zany ianao na dia tsisy karama azy hoe manao ianao na dia tsisy tampony azy manao ianao ary tsy manao ianao mba hahafaly ny tenanao fa manao ianao mahafaly an'le tomponao zay naniraka anao mahafaly an'le nanendry anao zany no ataonao fa tsy zay mahafaly anao zay zany no mifanetretena tsy maintsy takina ao anatin'ity asa fanompoana ty pasteur tsy ny tenanao mijerenao tsy ny mahafinaritra anao tsy le tianao tsy le mahafaly anao fotsiny fa le tian'Andriamanitra le mahafaly an'Andriamanitra le mampandroso le mampitombo anao zay no ilaina ka na dia mafimafy ara le asa fanompoana amin'ny voalohany pasteur io asa fanompoana io tsy dia mahafinaritra amin'ny voalohany fa rehefa ataonao mifanetretena dia lasa misy fitsarana lasa misy fiadanana lasa misy fitiavana ao anatinao dia lasa tahin'Andriamanitra ianao
ozy ny tenin'andriamanitra manompoany zay fa dia hitany anao sy ny raha fisotinao izy ary solony hiala aminao ny aretina ary tsisy mombana ho afa-jazo aminao zany hoe misy teny fikasana zay homanin'andriamanitra homen'andriamanitra ny mpanompon'andriamanitra ary zay ny tokony anaovana ny asa fanompona ninina asa fanompona zay ataonao dia ataovy ampitiavana aza mieritreritra hoe ambany ty aza mieritreritra hoe tsy dia manahoana loatra ty fa raiso ampitiavana ataovy ampanajana na ny fitafinao na ny endrikao na ny fiteninao na ny fanoloran-tenanao dia aoka tena ho hita taratra mihitsy hoe tena tianao le asa fanompona ary averiko ndray mandeha hoe ny asa fanompona dia mitombo tsy mijanona amin'ny toerana anankiray fa maro be ny olona efa hitako hoe niainga tany amin'ny toerana ohatrany hoe ohatra tsy dia nafinaritra anazy io tamin'ny voalohany fa ny antombo dia ozy ny tenin'andriamanitra hoe ka na dia kely aza ny andohanao dia ho lehibe indrindra ny afaranao reny olona goava be amin'ny asa fanompona reny pasteur mahitatsika olona goavana be eto ambonin'ny tany a lehilahy lehibe na lehilahin'andriamanitra ampiasain'andriamanitra amin'izao fotoana zao tsy tonga dia teny amin'ny goava be izy ireny pasteur tsy tonga dia teny amin'ny plafond misy an'izy ireny fa niainga taty ambany izy ireny pasteur atao zay ilay nazavaina teo hoe miaingany amin'ilay fahaizana manompo zany hoe arakaraka ny fahaizanao manompo a no hiakaranao ao amin'ny tompo matsy pasteur tsy hoe mitady toerana mba hiakatra ambony fa ao amin'ny tompo mitady toerana mba hanimpoko dia andriamanitra ny mametraka eo amin'ilay toerana ary ianao rehefa mirearea dia andriamanitra no manetry anao fa rehefa manetry teny ianao a dia andriamanitra no mametraka anao zay ilay izy pasteur Alvaresy ary reto anjara raha rehetrarehetra atao anatin'ny baiboly reo a dia matoa reo no tendrena no zaraina tsara mihitsy jereo tsara nefa lay zanaky iarona ny taranaky iarona rehetrarehetra zany a tsy nafangarony ko le andraikitra fa no zarainy tsara mihitsy hoe ty ny taranaky Gersom ty ny taranaky Merary ty ny taranaky zao dia nalaminy arak'izay mihitsy le izy mba hampandeha zany lay asa fanompona zany ao anatin'ny fiangonana dia nojerena araky ny fanomezam-pahasoavana fa tsy olona mamalakira be anao nefa ianao anao beso na zany fe voalohany nefa olona tsy mahay mihira mihitsy ianao dia tezitra ianao rehefa tsy atao mpihira nefa dia tsy hainao mihitsy le izy fa ary amin'ny mpampiditra olona ary amin'ny groupe d'accueil na ny protocole ary ny saza ho anao nefa ianao te andray micro dia mivalana be io ireo fa ianao matsy zareo entan'ny fanamasina fen'ny fanamasina mihitsy azo ao misy osotra dia aloha zany ireo dia tsy mety mihitsy io zany pasteur ohatra zay ko ro resaka mitory-teny ambony pilipitra io tsy mora no mitory-teny ambony pilipitra io ary tsy azo ifandrombahana io fa andriamanitra ny manendry andriamanitra ny mametraka eo amin'ilay toerana zay ametrahana eo amin'ilay toerana io ary na dia eto amin'ny tele ohatran'izao aza dia mba nomen'andriamanitra anjara tsika ne tsy dia hoe tsara nohon izy fa misy fahasoavana no mba tian'andriamanitra ampitaina amin'reto olona reto dia mampianatra eto tsika anjaratsika zao neto aloha fa rehefa miteny zao ohatra pasteur Alvaresy hoe zatsy ianao fa reraka dia ozy ny tompo manao rehefa reraka ianao zany dia mijanona ianao fa misy olona hafa ndray isy olony toeranao zay asa fanompona zany pasteur samy mipetraka dolidoly tsy hoe tsika reraka ny pasteur fa raha ataoko fotsiny hoe pasteur tamin'ny trano fivavahana vao ny oloko pasteur misy hatrany amin'ny eninjato sy arivo any pasteur ny pasteur voasoratra anara ny eninjato sy arivo akoatra n'ireo mbola vao miakatra dia lazaiko aminao fa samy manana ny andraiky daholo tsy hoe tsy ampiasain'andriamanitra io ary tsy hoe tsy ilaina fenao reraka mahavitana io tsy vitanao rery io fa mireny pasteur rehetrarehetra ny ilaina daholo ataonao ahoana ny tory ny filazantsara n'izany atao hoe ifito lalana telo andro sy tapany mialeo tamataho vitanao ve zany fa misy pasteur any nefa irahan'andriamanitra ataonao ahoana ny andeha ho any didy ary amin'le tanàna malaza ary ambatona Zakaria hitondrasan'andriamanitra any fa misy pasteur nefa nomen'andriamanitra ary tena mety amin'ny mihitsy any pasteur any ambany vohatra vangaindrano ataonao ahoana ny raha tsisy mpanompon'andriamanitra tsy vitanao reo raha manana hélicoptère valo azy ianao hoe tory-teny eto andro any dia andeha hélicoptère ao any ambany vohatra vangaindrano andeha ho any Ambohimanga du Sud any ambany vohatra fanadina tsy vitanao zany fa ny fahaizana mametrapetraka an'izy dia mirindra tsara le asan'andriamanitra zany pasteur Alvaresy dia mandeha araka ny tokony izy le asan'andriamanitra eritrereto tamin'ny herinandro tany amin'ny province anankiray dia mandeha ny amin'ny route nationale leny dia mahita an'le plaque be dia be trano fivavahana vao ny oloko trano fivavahana vao ho an'andriamanitra ny voninahitra any amin'ny toerana tsy eritreretinao dia misy an'le fiangonana daholo fa nga vitanao zany tsy vitanao zany pasteur ary vao mipetraka eo amin'le toerana fotsiny ianao vao mijanony amin'le toerana ianao dia hoe atao ahoana ny iaina eto atao ahoana ny velona eto
nefa de misy pasteur eo tena tahin'Andriamanitra le pasteur ampiasain'Andriamanitra eo am'le toerana le pasteur tsy vitanao zany fa tsy maintsy zarainao le andraikitra zay le asana mpisolona sy asan'ny levita zay pasteur Alvarez misy olona tena lazaiko aminao araka ny teninao teo araka amin'ny zavatra nolazainao teo hoe manadio ny fiangonana io miaraka amina vovoka ndraindray tena isanandro fa de manao an'io zareo vitan'io misy olona de manadio an'io toeram-pivoahana io i toeram-pivoahana io diovina isanandro ka ianao sady toriteny ery ambony pilipitra ianao miampahery olona ianao no mandre an'lay fofony ianao lazaiko aminao fa tsy andeharaka ny tokony izy de aza fanompona fa zay le rarahana le vita zany hoe zarazaraina samihafa le izy ary araka ny teninao teo hoe atao mpitiavana le izy atao mpitiavana le izy ny atsandraisana karama azy kanefa misy antokom-bola ihany antokom-bola zay nomeny mosesy any Arona ho zaraina ho an'ireo levita reo de ohatry zany mihitsy reo kosa zany pasteur raha tsy omenao hanina fa miasa maina eo foana rehefa eo ny asany de ho reraka ihany izy ny farany zany misy mantsy ndraindray miteny manao hoe atao fahasan'ny tompo mahereza fahasan'ny tompo tsy andoavam-bola le olona tsy hoe mandray karama fa misy atokom-bola tokony ho zaraina ary ohatran'izany ny atsika ato amin'ny trano fivavahana moa zany zay misy atsika ato moa misy andininy zay pasteur andiny fa 7 zao vakin'le teny manao hoe andiny fa 7 ary omenao ny Arona sy ny zanany vola avotry reo mihoatra isa reo ary mosesy nandray ny vola zay avotry ny mihoatra no nisa no voavotry ny levita tamin'ny lamataon'ny zaraiky Israely no nandraisany vola de Sekoly 5:30 sy 300 araky ny Sekoly masina dia nomeny mosesy any Arona sy ny zanany zany vola avotra izany araky ny teny Jehova menany Arona sy mosesy menany mosesy any Arona sy ny zanany izy de zaraina aoriana kely izy io mbola ianarantsika fa misy apahana satria ny taranaka levy tsy mba nanana anjara lova zany teo amin'ny fizarana teo amin'ny Israely fa ny apafolo-karena sy ny fanatitra sy ny rakiboady ohatran'ireny ny zavatra ohatran'ireny zany no zaraina ho an'ny taranaka levy de nefa nanana tany ihany izy avy eo nanana fananana betsaka ihany izy zay tsy lavitra ny an'reto zanak'Israely reto satria no zaraina arak'izay izy ary Andriamanitra de manana fahendrena satria raha ohatra nomena lova lay taranaka levy de tsy nandeha ho asa fanompona io fa ny sorona tao aminy anjara lovana de nandeha be le asa fanompona de no tahina zanak'Israely fa no tahina koa nefa ny taranaka levy ho an'Andriamanitra ny voninahitra iaraka hivavakytsika raha eo misotranao amin'ny anaran'i Jesosy tamin'izany fampianarana somary lalindalina kely zany zay ny overinay hoe hitondra fampahirezana sy fantsiana zay diso ary fitaizanao amin'ny fahamarinana fanasitrananao an'izay marary ihany koa ary mampianatra ihany koa tompo ny toerana tokony isy mpanompon'Andriamanitra tsiraray avy araka ny famezam-pahasoavana zay fanozarainao tamin'ny rehetrarehetra izany ho an'Andriamanitra ny voninahitra tahina ny tokantrano zay nampandroso anay andray fanafahana andray famonjena ary indrindrandrindra ho tonga amin'ny fibebahana marina tahiny pasteur sy ny fiangonana rehetra ihany koa zay nandray an'ity fandaran'ity mba homen'Andriamanitra amin'ny fahendrena fandaminana men'Andriamanitra fahalalana amin'ny fahaiza-mandamina ny asan'Andriamanitra mba hampizotra an'izany amin'ny antsaka sy andavany amin'ny anaranao Jesosy tompo amen eny tompoko dia mifarany eo zany ny fampianarantsika aloha tamin'ity androany ity miditra indray tsika ny Nomery toko faefatra raha mpitso makasika ny mbola mitovitovy amin'izay ihany le izy hoe ny rarahan'le vita sy ny isan'ny isam-pirazana zany hoe mbola fanisana olona ihany ty zany pasteur Alvarez nefa de misy lesona ngeza be zay tian'Andriamanitra pitaina foana ao anatin'izy ho tain'Andriamanitra tsika tompoko veloma tompoko